fotoana zao. Iny rehefa manomboka ny zany anareo zany fipoakany grenade am'izao fotoana zao. Zany anareo zany en direct aminareo zany ary dia everina fa efa manomboka ny herim-pamoretana eto Andaboy. Eritseretina zany fa dia rahorava tanteraka ny fivoriana androany raha izao misy zao. Manomboka manenjika ireo pioko ireo mpitady filaminana zao ary mampipoaka grenady mamparitaka ireo olona izay nivory teto. Ary dia manomboka manambotra ny sasany efa hitanay misy fanamborana ireo olona reo moa zany amin'izao fotoana zao dia tsy mitondra fitaovam-piadina. Niparitaka aloha zany hatramin'izao rava ny tety Andaboy satria tonga ireo mpitandro filaminana izay naparitaka ireo olona nanao fivorena. Iny zao tazantsika reny zany izy zao amin'izao fotoana zao tazantsika reny zany izy amin'izao fotoana zao reny izy amin'izao fotoana zao mpitandro filaminana reto. Hitantsika mpitandro filaminana mapoaka grenady io. Zany tsika tsara zany mifokany. Misy andian'olona koa moa zany hitantsika eto le manohitra le basiliara mitoraka koa ngamba anisan'ny matetika ireto mpitandro filaminana fa dia zao fotoana zao dia rava aloha ny fivoriana teto. Atitarita amin'ny voalohany nisy ny faratrana nahazo an'ireo olona maromaro araka ny voalaza teo dia amin'izao fotoana zao dia niparitaka ireo olona ireo. Zay zava-misy amin'izao fotoana zao. Zay ny tenanay moa dia mbola miatsa neto satria miezaka tantara aminareo mivantana ny tena zava-misy. Raha ny voalaza ny ray aman-dreny teo dia nisy naratra toraka grenade lacrymogène. Zay ny voalaza teto. Ary efa nasehonay nareo teto ireo olona naratra. Efa nasehonay koa ireo olona tena naratra may no ny toraka grenade. Raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny teto dia hitoy zao hetsiky zao ary amin'ny 7 mars izao no hihamafy ny tolona izay ataon'ireo tsy mankatoa ny base tuliara. Amin'izao fotoana zao zany dia mandeha ny mpitandro filaminana miezaka hanaparitaka na dia efa miparitaka ireo olona maro nanao ny fihetseketsehana tetỳ Andaboy. Tazantsika. Amin'izao fotoana zao dia ohatrany ataka kely zay efa manatona anay ny mpitandro filaminana. Ary Andiamatoa Rabiarlaza, colonel retraité, monna yetu Tuliara, zanak Tuliara iringiriny. Andiamatoa president, ray aman-dreny ianao, miahy anay ianao, manabe anay ianao, tsy misy gny hitarainanay raha tsy ianao ray aman-dreny. Marary zahay Tuliara, satria nisy izao Tuliara sanjo zao. Ny grevy zay tohananay igny nesorina teo finaritra zahay faly zay na dia nisy nigadra. Ankehitriny tonga izao base Tuliara zao manao forcing, manao forcé, manao zay saim-patany rehetrarehetra hiboto an'ity tanana ity hakany zao fasy mainty zao. Raha lozany president zao fasy mainty zao. Ianao olo nianatsika hainao mivokany fasy mainty ka mangataka aminao zahay mitala aminay tsy ekenay io fasy mainty io. Antony na izahay andriky etoy
Ny raha ivelomanay ity place ty reo fia reo ny ivelomanay. Aia mo ny iveloman'ny taranakay, iveloman'ny anakay, ivelomanay. Raha ohatra kay izao base izao natao eto. Nanao akory ny raha nisy, nanao akory ny naratsy, zay tena hain'olo. Raha nisy androany ireo mpitandro filaminana zay natao hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany no nisy naratra nanao grenade lacrymogène araka ny teny raha anankiray promoko zay manao hoe ianareo vahoaka sy hahalesena miaramila. Zay polisy reo hitifisana sa hinaniko zao. Tsy miala zany sika vahoaka nanao sahay fa tsy raha fahavalo tsy raha ennemi miangavy anao koe raha proma atsaharo io la bombe lacrymogène ataonao io tsy mety anio hoe andriamato président mangataka aminao za fa io base io da io latapahinareo ny lohako tsy ekena io ketaketaka ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany zany ve natao hoe vahoaka sy hiaro ny fananany mba mieretreretra nareo gendarme raha ny polisy mba manao moramora ny polisy ny trafika mba mijery fa ireto gendarme reto e mihetraketraky io gendarme io azafady aminao rahalahy raha nataotsika ihany koa fa tsy io natao hoe rope la rétablissement de l'ordre. Nangataky autorisation ve nareo nanao ty hetsiky ty anjeramany? Nangataka autorisation izahay. Nangataka autorisation izahay. Fa io base io ndray la ataonareo ataonao kory tsy ekenareo raha tsy maty izahay. Antony tany toy anay toy. Anay sy ny taranakay toy. Ka ireo vazaha reo tombotsoany mahamaty anareo tombotsoany. Ianareo nge tokony hiaro anay e. Ianareo ny hiaro fanananay e. Nefa ianareo koa mamonanay. Androany zao nisy naratsy n'androany. Nisy naratsy n'androany. Noho izany hatramin'ny farany ty sy nisahatry zahay. Ary raha tsy tapako lohako toy tsy mijoreo tsy mekeko. Ramasene! Aiza Anjamatoa teo Rokotovao sy ireo nitarika ny ty raha ty ohatrany anao rehetra. Aiza reo am'izao fotoana zao? Am'izao fotoana reo mbola mikonikonina hijery ny hampandehany raha ty. Antony de zao lacrymogène io tsy zakany antony io fa bebe taona ihany reo. Olona bebe taona hoan'ireny fa de toranareo lacrymogène. Rariny ve zany mandry ve ny fieretreretanao raha amandrany ohatran'ireny torana lacrymogène. Mba mieretreretra nareo gendarme io e. Nareo tompony lacrymogène io. Amagnaraka zahay hantaipiraka ifampitana koa tsika. Tsika mamboatra flèche. Ino ny mety ho tohiny zao hetsika ataonareo zao? Ny tohiny zao fihetrika zao dia ho fandresena ny eretreretra satria milamina zahay, mitaraina amin'ny président zahay, zanaky président zahay ary hoheno ny président zahay ka ahomby raha zao tsy hisy zao base zao. Filoha hendy président Andra Jely matoa ny fidina ianao hijery anay vahoaka noho izany dia manantena zahay fa io base io dia tsy hiaka aminay aty Toliara ity. Ramanjany azo lazaina hoe mety hisy hoe ty mitiny sisy fa tapitra am'izao fanehoan-kevitranao zao. Mito hiatra amin'ny farany moa ty raha ohatra. Amin'ny androany. Amin'ny androany zany dia miato kely aloha amin'ny androany fa fiomana koa zahay hetsika manaraka zay ho bebe koa raha mbola ataony gendarme reo ataony. Mampitandrina gendarme zahay eto. Rahalahy ianareo hoe zanaky nareo samy any Toliara tsika iaby eto hoe koa nareo gendarme ny manahirana anay sy ny taranaka koa fa tsy zahay ihany. Nareo no azo tombotsoa ty nareo gendarme mamono anay io. Nareo fisana io nareo mamandratra anay io nareo gendarme no tompony raha toy ka noho izany manantena zahay rahalahy zanaka fa tsy anao manahaky n'androany koa ianareo gendarme. Ramanjany ny fanontaniana manitsikitsika hoe azonao amena ve ny bilan ny olona ratsy ny bilan ny olo voatora grenady am'izao tsika miresaky zao? Raha ny olona ety zany dia eo amin'ny 3 arivo eo. Olo eo voatoraky grenady eo amin'ny olona 100 eo. Ny naratra eo amin'ny 30 eo naratra.
misy tena marasa gravy sa marasa ny vasy. Misy gravy marasa any an-tapitaly zao. Misy any an-tapitaly zao. Fa zaho manantena ny filoha hajaina Andry Rajoelina fa tsy asiany io bazy io satria hiteraka loza io handratra olo raha mbola mitoy zao zahay koa anday filesy koa zahay. Nao koa mbo misapela bevoka tsipiky. Misapela bevoka koa ngao tsipiky. Milasy ato io. Sahay mertandrasana sahay hoe tsolo hanao raty fa sahay kosa ndray atoa ny be izay tianay ny be izay ty fianakaviay da vatan-tenako miresaky hinaniky zao be anjiaky atoa ty babiko notireniko ao anefa gaga zaho misao fotoana hinaniky zao fa hoavy zao basy toliara zao hangalaka ny reakty anefa reakty mijaly tianay mijaly ty foko ay da misao fotoana la vo azo izao basy zao reaktoy zahay tsy mana diplôme baba fa ty diplôme ay reakigne anefa hanandrozay hiainay atianay hiainay ty zafy mandimby ay zahay homaty hinaniky zao zahay fa mijaly zaho hinaniky zao raha zao misy ba izy tsy misy saza gouvernement androzy ho eky hisanay anefa rozy ba manao orinasa baka Antananarivo avary androzy hiasa zao tanato etoa miara toy tsananandrozy asa laha toy za fanjakana zao ka mbo matoy ino hataonareo? Dizonde matua manantena izahay fa olo kendry viloha io kahajany fa hisy raha mandriaka ty raha mbola misy any io hisy raha mandriaka ty aty tsy tomponatoka izahay tsy tomponatoka zahay raha misy raha mandriaka io fa olo kendry izy olo mandiniky izy mijery ny zon'olombelo izy zonay ny hana aminay fa noho izany mangataky zahay ndre meto filoha fa hajanonao io mba tsy hisiany raha mandriaky. Raha mantseny reo olo naratsa androany nareo ro nitarika an'olo roa toy ino ny hataonareo an'olo reo olo roa satria ino raha tokony hataonareo? Ijery manokana an'ireo olo zahay rehefa veto zay zany olo naratra reo ijery azy zahay. Hay president reo nahuda fa satria raha hinaniky toy naharaty filma io fa sandaroma reo filma reo nahafy raha io sahala amizay zany io zao force zao henan'izao fa misy ambany ao fa misy force Tsy tanzao zay mivanta ary alevasa o Nós até vola. Nós até vola. Zao olo mitolona amin'ny base toliara zao. Zao natao interview. Reo zao ny force ambany reo zao ny force ambany reo miandry nay mivanta foana. Miandry anay zao force. Lisanso zero Francis. amizao fotoana zao zany miatsana eto amin'ny ty tany mivorian'ny olo maro reto zany ny force misy manantena fa dia hanao an'izay ny hanakanana ny fivoriana izay ataon'reto tsy fomba any base toliara reto ary dia manatona tsy kelikely izy ireo manatona ireo olona marobe ny satasa zay iafarany satria aizany mety iafarany zao raha zao miezaka moa zay ny hanao en direct an'izao aratsy misy zao
Tazantsika zao fa miatrana ny mpitandro filaminana rehefa vita ny nanakana ireo olona tary amin'ny voalohany tary zay nisy naratra dia tonga mamonjy an'ity fivoriana ity. Ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia tazana jery ary atahorana ny sakoroka eto satria atahorana ny fifandonana. Io ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary ezahinay ny hampafantatra anareo ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Iny efa manomboka zany aminareo zany fipoakany grenade amin'izao fotoana zao. Zany aminareo zany en direct aminareo zany ary dia everina fa efa manomboka ny herim-pamoretana eto Andaboy. Eritseretina zany fa dia rahorava tanteraka ny fivoriana androany raha izao misy zao. Manomboka manenjika ireo pioko ireo mpitandro filaminana zao ary mampipoaka grenady mamparitaka ireo olona izay nivory teto ary dia manomboka manamitra ny sasany efa hitanay misy fanamborana ireo olona reo moa zany amin'izao fotoana zao dia tsy mitondra fitaovam-piadiana. Niparitaka aloha zany hatramin'izao rava ny tety Andaboy satria tonga ireo mpitandro filaminana izay nanaparitaka ireo olona nanao fivoriana. Iny izao tazantsika reny zany izy amin'izao fotoana zao tazantsika reny zany izy amin'izao fotoana zao reny izy amin'izao fotoana zao mpitandro filaminana reto hitantsika mpitandro filaminana mampoaka grenady io zany tsika tsara zany fokany. Misy andian'olona koa moa zany hitantsika eto le manohitra le basiliara mitoraka koa ngamba anisan'ny matetika ireto mpitandro filaminana fa dia zao fotoana zao dia rava aloha ny fivoriana teto raha titarita amin'ny voalohany nisy ny faratrana nahazo an'ireo olona maromaro araka ny voalaza teo dia amin'izao fotoana zao dia niparitaka ireo olona ireo. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Zay ny tenanay moa dia mbola miatrana eto satria miezaka tantara aminareo mivantana ny tena zava-misy. Raha ny voalaza ny ray aman-dreny teo dia nisy ny naratra toraka grenade lacrymogène, zay ny voalaza teto. Ary efa nasehonay nareo teto ireo olona naratra, efa nasehonay koa ireo olona tena naratra may no ny toraka grenade. Raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny teto dia hitoy izao hetriky izao ary amin'ny fa 7 mars izao no hihamafy ny tolona izay ataon'ireo tsy mankatò ny base tuliara. Amin'izao fotoana izao zany dia mandeha ny mpitandro filaminana miezaka hanaparitaka na dia efa miparitaka ireo olona maro nanao ny fihetseketsehana tetỳ Andaboy. Tazantsika zao fotoana izao dia ohatrany ataka kely zay fa manatona anay ny mpitandro filaminana ary Andeha nitoraka grenady reto. Andeha nitoraka grenady amin'izao fotoana izao na dia efa miparitaka ireo olona ireo dia mandeha nitoraka grenady. Ezaka izay nefa tsy maintsy mandao anareo any satria tonga manatona anay makaty ny ireo mpitandro filaminana manaparitaka anay ary dia anempatsevana anay amin'ny asanay koa dia eritseritsy anay fa dia ho taperina eto aloha zany ny fitantarana ny mivantana ato amin'ny micro vidéo ty ny zava-misy eto amin'ny Andaboy. Raha ny zava-misy dia Andriamatoa Raberlaza sisa ray aman-dreny afaka Andriamatoa Raberlaza sisa ray aman-dreny afaka tonga taty nanao an'iny resaka teto iny fa Andriamatoa Teo Rakotovao dia voatazona tany am-boalohany. Zay ny zava-misy lay tompoko dia eritseritra zay fa dia amanaraka ho tohizana ny ty fitantarana ity.